Kasika kosa ny fiovandreo dahalo fo any amin'ny faritra Tsimolosy iny dia nanambara ny Premier Ministra Kolo Roger androany fa tokony hatsatra ny fanakianana be fahatany mikasika ireo dahalo nivo fo izay vonona ny hiverina asa sy hivelona araka ny fomba ara-dalàna eo anivon'ny fiarahamonina. Mahafinaritra dia izy ireo miala amin'ny famonoana na miala amin'ny fangalarana tsy fantatro izy amin'ny namonina nagalaka fa nanao asa tsy mety zany miala amin'ny société normale. Zao izy ireo dia miverina ankabetsahany amin'ny société normale efa tsisy tsony volon'olona tsisy tsony tabataba isan-karazany miala tromby efa miakely ny kely ka izay zavatra zay dia zava-dehibe tokony ho eketsika fa tsy hoe atao tsiratsirana fotsiny any hoe tsisy vangy hoe langy io tsisy antoko io zava-dehibe nomen'Andriamanitra antsika zany hidirantsika ao amin'ny fandriam-pahalemana.